Fa hiara isidina vetivety any Nosy Be isika hiara hianoka vetivety ny akantony Nosy Ranja. Iray amin'ireo nosy mahasarika mpizahatany betsaka indrindra ao Nosy Be ny Nosy Ranja amin'izao fotoana izao. Nosy izay miavaka noho ny hafananany tora-pasika isany tsara indrindra eto Madagasikara. Abraham Randriamanana. 7-10 kilometatra mianatsimo andrefana miala ny Nosy Be no misy ny Nosy Ranja. Nosy iray isan'ireo mahasarika mpizahatany betsaka indrindra any an-toerany. Miavaka ny Nosy Ranja vokatry ny fananany tora-pasika isan'ireo tsara indrindra eto Madagasikara. Mizara roa ireo nosy mandrafitra ny Nosy Ranja. Anisan'le nosy faran'le malandy zegny eto Nosy Be zegny. Le la place malandy. Atsika jote amin'le toerette tezay le Ranja Be. Ohatrany ambadika azy ato le Ranja kely fa le Ranja Be zay le fandehanan'le vazaha manao visite. Ohatrany hoe tena maro zegny le olo amin'ny tanàna zegny. Ohatrany hoe maro le la famille zay le olo. Maro be zegny misy l'école eto, misy fara eto. Le mampiavaka izy koa zay le fara eto tena le fara tena le araiky mampiavaka izy misy le Nosy Be zegny. Le olo araiky niasa le Tour Eiffel zegny le nagnamboatra le fara eto le Eiffel zay le raha mampiavaka tsara be. Après amizay le navigation ohatrany Nosy Be zay mandeha eto zegny ahitagna be zegny amle rano mety ahitagna baleine, mety ahitagna dauphin, amin'io mety ahitagna requin baleine zay le. Manodidina ny ora iray hatramin'ny ora iray sy fahatelony ny faharetan'ny fandehanana sambo miainga ao Nosy Be miazo ny Nosy Ranja. Maharitra tontolo andro kosa ny fijanonana eny an-toerana ho an'ireo mpizahatany ary misy ny fandraisana azy ireo. Manana ny tantara manokana ny Nosy Ranja indrindra mikasika ny tora-pasika fotsy ananany. Ty le la plage le blanc ty zegny le mampiavaka zegny le tena le l'histoire zegny misy le via vrai zegny i Ranja le agnarany. Le Ranja zegny indien izy baka en Inde le passage navy nahita le nosy ty avy eo izy nagnano hoe le agnarana hoe le i Ranja baka amin'ny agnaranazy nanaovana le nosy ny Nosy Ranja. Fa misy koa le sensy hafa koa le Ranja zegny aminay Sakalava zegny le sable blanc zay zegny nanaovana hoe le agnarana hoe le Nosy Ranja fotony le malandy be le fasina hoe atao i Ranja. Manodidina ny 100 hatramin'ny 200 isan'andro ankehitriny ireo mpizahatany tonga ao Nosy Ranja. Ao anatin'ny fanatanterahana ny Educteur Madagasikara, mpisehatra amin'ny fizahatany avy amin'ny firenena samihafa toy ny Frantsa, Nigeria, La Réunion, Pologne, Suisse no tonga teto Nosy Be ny alahady lasa teo. Tanjona amin'izany ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahatany taorian'ny valanaretina. Eo ihany koa ny fampahafantarana Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ireo toerana mampiavaka azy. Entina hisariana ireo vahiny hitsidika any an-toerana. Oui, Nosy Ranja ça reste un incontournable de Nosy Be. Eny, tsy azo ialana ny Nosy Ranja raha ny eto Nosy Be. Araka izany, faly zay tonga eto. Iza manokana, efa nandalo teto 20 taona lasa izay, ary tsy niova firy fa mahafinaritra hatrany. Hitsangatsangana isika ny tolakandro, fa ny maraina teo tena nahafinaritra ihany koa. Donc on va encore aller se promener cet après-midi, mais on s'est régalé ce matin. Je pense que c'est très important la présence des tour opérateurs de tous les mondes. Inoky fa tena zava-dehibe ny fisian'ireo tour opérateur sy ireo mpiara-miasa amin'ny ahafahana mijery izay afaka atolotry Nosy Be sy Madagasikara ho an'ireo mpizahatany. Inoky fa tena zava-dehibe aorianan'ny Covid ny antsona ireo mpisehatra rehetra ho tonga eto Nosy Be. Zava-dehibe satria tomboka eto Nosy Be ny fahatongavan'ireo mpizahatany. Tombony ho azy ireo izany ary tombony ho an'ny mponina eto Nosy Be. Aussi pour les personnes qui vivent à Nosy Be, pour les locales. Ito amin'ity herinandro ity ny fitsidihana Madagasikara tanterahiny ireo mpisehatra amin'ny fizahatany avy any ivelany miisa 720. Izay tafiditra anatin'ny Educteur, sahan'ny ONTM na ny Office National du Tourisme Madagasikara sy ny Ministeran'ny Fizahatany.